Genesis toko fa 2:20 ry havana. Genesis toko fa 2:20 ny andininy fa 2:20 de rahantsika mamaky indray mandeha indray amin'ny anaran'i Jesosy any dia hoy izy: aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Raha fitinina ry havana, ny afatry ny tompo ho antsika amin'izao marain'izao dia hoe todika aminao pino izy, todika aminao pino izy. Dia miteny aminao hoe aoka ho mpatahotra, mpatahotra an'Andriamanitra ianao. Tsy hoe aoka atahotra an'Andriamanitra ianao. Mety anio matahotra ny tsy marapity tsy matahotra. Aoka ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao. Aoka ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao. Teny any kely le voazaina hoe aoka ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao hoe dahoany. Ary ny olona mpatahotra an'Andriamanitra, zay ny voalohany manko, dia olona mpandeha anjamba. Aoka ianao ho mpandeha anjamba. Teny indray le voazainao. Ndao atambatritsika izy roa hoe aoka ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao, aoka ho mpandeha anjamba ianao. Zay le afatra ry havana. Ary misaotra ny tompony amin'ny tantara volamena sy men'ny tompo atsika amin'izao marain'izao. Aoka ho mpatahotra, mpatahotra an'Andriamanitra ianao. Aoka ho mpandeha anjamba ianao. 100 taona Abrahama tamin'ny teraka Isaka. 520 taona nendrasana ny fanatanterahana ny teny fikasana. Mora-pitenenana ange zany hoe 520 taona zany. Raha ny vanim-potoana iainantsika, culture ny instantanéité. Raha vao misy zavatra tsy maintsy ohatran'izay dia efa tanteraka. Raha zany impatientsika, raha zany tsy minosika. I Abrahama naharitra 520 taona ry havana. Fanatanterahana ilay teny fikasana men'Andriamanitra azy. Tanteraka soamantsara le teny fikasana. Dia teo amin'ny faha 5 taona ny Isaka teo na 7 taona. Dia hoy izy Jehova: eto ny lahy tokanao, ilay tianao, dia atolory aho ho fanatitra ho dorana. Tsisy tsy mahalala an'izany sika raha. Ary mitodika manokana amintsika izay mananjanaka. Tsy mananjanaka tokana fa mananjanaka vitsivitsy. Raha miteny amintsika Jehova hoe io zanakao io, meo anankiray amin'ireo zanakao reo aho, atolory aho ho fanatitra ho dorana. Ny olona mpatahotra an'Andriamanitra no manatanteraka an'izany. Ny olona mandeha anjambany, mpandeha anjambany manao an'izany. Ny hafa tsy mila an'izany Andriamanitra zany. Tsy mila an'izany Andriamanitra mpandatsatra azy zany.
tsy mila zany Andriamanitra mametsy fofo zany io meko dalay aoka ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao ry havana, aoka ho mpandeha antsambany ianao raha te handovany lanitra ianao. Tsara be ianao tamin'izay tanora ry havana, tsy misy an'izany fampiarahaba hoe finaritra fa soavan'ny tompo aminao tainjao, tsy nisy an'izany. Zao manao an'izany daholo ny olona, zao adala sendry zao manao an'izany daholo. Fa ianao manao an'izany na adala ianao na endry, teny aminao ny tompo hoe tsy ampy zany, tsy ampy zany fomba ivelany zany. Aoka ianao ho mpatahotra ny tompo hoe aoka ianao ho mpandeha anjamba io natrehan'ny tenin'Andriamanitra ry havana, raha te hitomba amin'ny fanavana an' Jesosy. Ohatra ny ray mpianakaviana rehetra ry havana, ohatra ny ray mpianakaviana rehetra naniry zanaka Abrahama, ohatra ny ray mpianakaviana rehetra tena tiany zanany i Abrahama, tena tia. Fa nataony amboniny zany fitiavana zanaka zany, fitiavana ny Jehova ray, nataony amboniny zany ary tsy toy himolotra fotsiny zany, nataony amboniny zany. Ary rehefa tenenin'ny soratra masina hoe Abrahama ray ny finoana, Abrahama ray ny finoana, dia hoe momba ny fiainany rehetra dia nataony teo ambany fiadidian'Andriamanitra. Fiainany rehetra, lafim-piainany rehetra dia nataony teo ambany fiadidian'Andriamanitra. Tanareo reto Corbeil reto fa folo-karena io, variana ry havana, variana amin'ilay olona mbola mandava folo-karena, malgré ny fampianarana rehetra fona amin'ny teny an'izany, eto ahiteny an'izany manolora fa ny folo-karena ry havana. Aoka ianao ho mpatahotra an'Andriamanitra, aoka ianao ho mpandeha anjambany, zay le izy. Ary ianao izay fa manao fafolo-karena, totaly marina ny fafolo-karena anao. Ato ianao no tokony ianao fafolo-karena raha misoratra ato ianao, fa tsy maninona raha zarainao le fafolo-karena, meko kely koa ny any ambanivohitra, fa rehefa totaliana ny toka to hisotry ny any ambanivohitra dia ao mihitsy le aoka ianao ho mpatahotra an'Andriamanitra, aoka ianao ho mpandeha anjambany. Rehefa mandeha mpandeha anjambany, aoka ianao ho jambany fatokina an'Andriamanitra ry havanao amin'ny lafiny mpiainanao rehetra. Iova ny fiainanao, iova ny fiainanao. Nakatoa satria natahotra an'Andriamanitra i Abrahama. Izy andray ny antsiny rehefa avy namatotra any Isaka, sakana le anjelin'i Jehova, sakana le anjelin'i Jehova. Aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy koa, aza manintsitra ny tananao. Ny anjelin'i Jehova tena hoe be dehibe ny anjely, fa ny mpandinika dia milaza rehefa hoe ny anjelin'i Jehova dia toy ny Jehova mihitsy zany no miteny. Fa fantatro zao ny eo am-ponao, hitako fa matahotra an'Andriamanitra ianao, takako ankehitriny ny ao anatinao, fantatro ny eritreritrao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Ry havana malalo amin'ny tompo, niza ianao, ny olona mpatahotra an'Andriamanitra ihany, ary ny olona mpandeha anjambany ihany, zany no hiditra any an-danitra, zany no hiditra any an-danitra. Ny olona vao mandeha, ny olona vao manaiky, raha vao misy antidiany Jehova azy, zany ny olona hiditra any an-danitra, manaiky tsisy fepetra, manaiky tsisy atakandro. Ry havana malala, aoka ianao ho mpatahotra an'Andriamanitra, aoka ianao ho mpandeha anjamba. Ao amin'ny Jaona toko fahenina ry havana. Jaona toko fahenina.
toizantsika le 10 minitra tao. Jaona toko fahenina. Donc raha antsika mamaky ny 5 sy ny fahenina. Jaona toko fahenina ny 5 sy ny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nantonanantona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo ho an'ireo? Zany no nataony mba izany toetra azy, fa izy nahalala ihany zay efa atao. Fitiavana malalo amin'ny tombo, ny fizahan-toetra, ny épreuve, ny fakapanahy, ny tentation, fizahan-toetra sy ny fakapanahy rehetra dia nataon'ny tompo ampitombo anao amin'izany toetra hoe mpatahotra an'Andriamanitra, mpandeha anjamban'izany. Zany toetra Filipo eto. Misy lehilahy 10,000, tsy omby 10,000. Ny lehilahy moa no misy any, fa ireo aposible niaraka tamin'ny vadiny, niaraka tamin'ny zanany, fa 10,000 moa no an'izany azy satria ny lehilahy no an'izany azy. Tsisy mofo eo, tsisy zavatra hoanina, tsisy mpivarotra eo. Araka le tenena teo situation impossible io, situation impossible io. Sambatra ianao raha miatrika situation impossible ka hoe mpatahotra an'Andriamanitra. Fa rehefa mpatahotra an'Andriamanitra ianao ravana, tsy ny situation impossible anao tahoranao, fa Andriamanitra anao tahoranao. Raha tsy mpatahotra an'Andriamanitra ianao dia mampalahelo be. Satria ampandalovin'Andriamanitra fizahan-toetra ianao, ampandalovin'i Jesosy fahoriana ianao, dia eo ianao ny raisina. Fa an'izao ao anatin'ny situation impossible io, Jesosy efa malala ihany zay efa atao. Problema dia zao, ianao miontrika, miohaka, tanontrika amin'ilay situation impossible satria tsy matahotra an' Jesosy ianao. Zay le izy. Dia manao ohatran'ny Filipo ianao eto. Aiza no ividianantsika sakafo? Aiza no ividianantsika sakafo? Fantatry Filipo tsara fa tsy misy mpivarotra eo ananiny eo. Inona no tsy finoana aseho amin'ny Filipo ohatra antsika nge Filipo? Jesosy io ngena hoe mofo denary 200 tsy ho ampy anao olona reo e. Manina ianao ohatrany hoe manontanytany foana amiko ary zay sika menakavy zay. Tsy mahatakatra an'Andriamanitra, tsy mahatakatra le fahendren'Andriamanitra satria tsy mpatahotra an'Andriamanitra, tsy mpandeha anjamba. Dia misy tovolahy manana mofo 5 sy hazan-drano 2, zany ve dia ho ampy? Dia misy angamba adala be amin'ny teny ka mba sakafon'ilay tovolahy nge zany dia maninona koa mbola alainany aminy. Aoka ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao, aoka ho mpandeha anjambany ianao. Nentina teo amin'i Jesosy le mofo 5 sy hazan-drano 2 ry havana. Tena naneo mahandriamanitra azy izy, naneo mampamonjy azy. Ny saorana an'Andriamanitra le mofo 5 sy hazan-drano. Zany ny fomba ny olona mahatoky an'Andriamanitra ray, misaotra izy ny amin'ilay situation. Oviana ianao misaotra tafizahan-toetra farany. Oviana. Saotra Jesosy. Tena nampiseho fahasoavany Andriamanitra, nampitombo an'ilay mofo, nampitombo an'ilay hazan-drano. Tsy maintsy ho avy ny fotoanany tsy fahampiana ao tokantrano ao revana. Tsy maintsy ho avy ny fotoanany tsy fisiana tahaka ny eto. Sambatra ianao
Andriamanitra ianao. Raha mpatahotra an'Andriamanitra, raha mpandeha anjambany, fahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Tahaka ny eto amin'ity izao toko fahaenina ty. Aoka re, ho mpatahotra an'Andriamanitra ianao. Aoka ho mpandeha anjambany ianao. Aoka izay ilobe anao io, mpanao keskia amin'Andriamanitra. Kazoaka. Zay. Hébreu 1:10. Andiny fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Fa nihevitra zany Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy. Raha mpatahotra n'Andriamanitra ianao, raha mpandeha anjambany ianao rehefa mare ny teniny, tsy atahotra fahafatesany ianao ry afaka. Fona amin'ny teniny ty 17 taontsika niaraka teto. Taoko hoe raha misy zavatra nivoizina tato, zany hoe destination finale zany. Raha misy zavatra nivoizina tato dia hoe fahafatesana no azoana tombony. Raha misy zavatra nivoizina tato dia hoe lasa ny tsara lavitra izy. Fona tompoko fo amin'ny olona vitsivitsy maromaro tsy nijery mata fotsiny zany. Normal ianao amin'ny fotoana le fisarana, tomany gogoko hoe za mafantatr'olona des semaines après, des mois après, tomany ohatra ny gentillesse, tsy manana finoana, tsy manana fanatena. Fa eto ny mpatahotra n'Andriamanitra, ny mpandeha anjambany dia tsy matahotra ny fahafatesana. Ajereo kely hafa kely ty fahafatesany ty. Zanakao nge no vonoinao zanakao no vonoinao. Araka ny tenin'ny mpanoratra ny Hébreu dia hoe nihevitry Abrahama izy andeha hanangana ny tanany iny. Nihevitry Abrahama fa Andriamanitra mahay manangana ny maty. Raha maty Isaka io, hain'Andriamanitra manangana an'io. Zay le mpatahotra n'Andriamanitra, zay le mpandeha anjambany. Mino izy fa tsy ny fahafatesana no tompony teny fa Andriamanitra no tompony teny fa. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray ny Sara joro vavolombelona. Anaty problème. Ny afanao kozy izy dia zao. Ao amin'ny broko ao izy dia misy karazana tableau blanc re, dia misoratra hoe le problème tahaky. Dia manomboka amin'ny problème kely dia tena problème be indrindra dia amin'ny farany ety. Fa zao izy. Fanandrify amin'ny linina rehetra misy problème, asika hoe Andriamanitra lehibe no reo problème reo. Manomboka ary amin'ny problème kely ka ary amin'ny problème lehibe. Andriamanitra lehibe. Menao zany venao ry amiko. Menao zany venao. Andriamanitra mahay manangana amin'ny maty. Raha zay le problème lehibe farany mahay manangana amin'ny maty. Ary ny tena mahavariana nge ry havana dia zao. Tena mahavariana dia zao. Ty Abraham ty tsy nahita an'izany fananganana tamin'ny maty zany na indray mandeha aza. Tsy nahita izy. Fa zay le finoany mpatahotra n'Andriamanitra, finoany mpandeha anjambany.
ain'Andriamanitra manangana anio amin'ny maty ry havana. So ianao mieritreritra fa hoe lehilahy super champion zany Abrahama zany, lehilahy nitafy nofo sy raha ohatra antsika zany, ary inona fa lehilahy nitomany zany rehefa hoe nandeha nahazo ny tenin'i Jehovah ento anahy lehilahy tokanao le tianao, tomany zany e, tomany izy fa nankatory havana, tomany izy kanefa fantany hoe Andriamanitra fitiavana, tomany izy kanefa fantany Andriamanitra endry, tomany izy kanefa fantany hoe Andriamanitra manana hery lehibe sy miopapa, ka mahay manangana an'io zanako io amin'ny maty. Tsy mora mitaiza tanora, fa ianao mananjanaka tanora dolatsento ao anatin'ny fotoana ny ditra zay aloha mbola lala eto amin'izao tontolo izao. Kapabla ve ianao mino, kapabla ve ianao natokan'Andriamanitra za dia tahaka ny Abrahama, tena tompony ditra ty zanako ty, fa ain'Andriamanitra mamonjy anio, ain'Andriamanitra manangana anio avy amin'ny fahafatesany fatoran'ny alkôla sy ny zava-mahadomelina sy ny ditra isan-karazany. Fa tsy hanao an'izany ianao raha tsy mpatahotra an'Andriamanitra, tsy hanao an'izany ianao raha tsy mpandeha anjamba. Fa ahoana moa natonga ny Abrahama iny hoe fa Andriamanitra manangana amin'ny maty? Satria nandre ny teny izy efa hitantsika Toriteny teny tany amin'ny Genesis 10:20 tany tamin'ny fotoan'andro, jereo angeny lanitra ary isao ny kintana raha vao isanao, fa ho tahaka izany taranaka ary ty Isaka ty no fitaovana. Zany ninon'Andriamanitra hoe, zany ninon'je Abrahama hoe atsangan'Andriamanitra maty io e. Nandre ny teny izy, nandre ny teny Abrahama dia ampiasay. Fa tsotra antsika, tsotra anao, iny e pastera mazava be aloha zany Toriteny fa za zao, fa za zao, fa za zao. Tsy tiranao andeha any an-danitra ry havana, fa za zao io, fa za zao, tsy tiranao any an-danitra. I Abrahama natoky, i Abrahama nakatoky, tsisy fepetra. Nisy ray mpianakaviana zay ry havana, nampianatra ny zanany, atoky azy ray. Io ray mpianakaviana io nampianatra ny zanany ankatoa, tsisy fepetra. Io izy natsony le zanany, dia ozy izy ahola mpanofoko kilalao, manatony lahy ty, dia nasiny dadany bandeau tapenany maso, dia fatorany tena hoe nijery mihitsy tsy mahita na inona na inona. Dia ozy izy le data tamin'le anina tamin'le zanany hoe mandrosoa lahy 2 pas, dia rehefa mandroso 2 pas lahy dia manaova 1 pas à droite. Dia ozy izy le zany, dada ka tsy hitako ianao, dia tsy nihetsika mihitsy le zaza. Dia ozy izy le zana, ozy izy le dada, za ozy izy tsy hitany lahy, fa za mahita ny lahy, akatao avy ao anaty fizahan-toetra. Matetika tsika tsy mahita an'Andriamanitra fa mahita le fizahan-toetra. Ry havana, teny amintsika ny tombo hoe hitako ianao, hitako ny anatin'ny fonao, fa zao fotsiny tiako ianao ho mpatahotra, tiako ianao ho mpandeha anjamba, dia hosoa ny fiainanao ety an-tany, ary rehefa vita ny ety an-tany lasa ny mitsara lavitra ianao ho an'Andriamanitra mifonahitra, ary ho antsika fiangonana ny fahasoavana. Amen.